Ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ndeha araka hivavaka isika. Ankehitriny izay ry Tompo raha eny an-danitra dia manandratra trano ny fiderana, ny fisaorana, ny fankalazana anao noho ny asanao magaga ataonao amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Misaotra indrindra Tompo fa anehoanao ny fitiavanao izay. Koa ankehitriny dia avozinay indray ary, avozinay hatrany isan'andro ny fanoloranay ny fiainanay mba ahafahanao manjaka aminay ry Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Anio ry havana dia andeha ny tantaran'i Joba indray no hojerentsika. Amin'izany hoe manangona vokatra ho an'ny Tompo izany tsika, mamory vokatra ho an'ny Tompo. Rehefa nifandimby ny teny tamin'i Joba ireo namany telo lahy dia niditra indray ary izao Elio ka hoy izy: eny, niaino dia niaino anareo aho fa tsy nisy naharesy lahatra ny Joba ianareo na nahavaly ny teniny akory. Amen. Izany dia ao amin'ny Joba 2:30-12. Hitantsika ao anatin'izany ry havako fa araka ny teninay tany am-piandohana tena misy dikany lehibe ny fahaizana mandresy lahatra raha toa isika hamory vokatra ho an'ny Tompo, dia ny vokatry ny fitoriana ny filazantsara izany. Reto ary misy atao hoe hevitra 5 izay zava-dehibe farafahakeliny tsy maintsy iananantsika izay vao afaka mandresy lahatra ny hafa isika. Voalohany, atao amin'ny fitiavana fa tsy hoe raharaha ilay famoriana vokatra ho an'ny Tompo. Fitiavana an'i Jesoa ary fitiavana an'ilay olona mba tsy ho very. Ny faharoa, atao mazava ny fijona vavolombelona. Io koa izany ilay atao hoe fahamasinana. Raha azo atao dia aoka mba tsy hanatsiny eo anatrehan'ny manodidina. Ary ao anatin'izany dia manaiky diso raha sanatria ka nanao fahadisoana. Fahatelo, mahay sy mahalala ny hevi-dehibe amin'ny fiainana kristianina voasoratra ao amin'ny baiboly. Ohatra, ny famonjena izay ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Inona daholo no atao mba ho tonga ho olom-bavonjy. Fahaefatra, mivavaka mangataka ny fanahy masina mba hitari-dalana sy hanolontsaina amin'ny atao rehetra. Ary ny fahadimy sady farany, satria ireo no neverinay izany atao dia mba mety haharesy lahatra ihany dia tsy inona akory fa manana fiainam-bavaka. Hitantsika amin'izany ry havana fa tsy vita indray mandeha izany raha handresy lahatra olona. Eny raha vita indray mandeha moa dia isaorana ny Tompo, fa tsy vita indray mandeha satria mila hitan'ilay olona daholo koa, hitan'ilay olona ny fiainanao. Miresaka eo anaty ady hevitra, tsy mivatravatra raha toa ka mivatravatra izy, fa dia mandeha amin'ny kitsipo, mandeha amin'ny halemem-panahy. Eto izany dia araka ny fahatan'i Elio azy, ireo namany Joba telo lahy teo aloha dia tsisy naharesy lahatra azy mihitsy. Dia anjarany indray izao ary hitantsika fa efa aty amin'ny 2:30 ity ny fifaraparana izany ireo dinidinika sy resaka ataon'ny namany Joba. Dikan'izay izany dia eto amin'ny eto no farana izany. Koa inona moa no tiana ambara izany ry havako? Tena zavatra ilaintsika raha hamory vokatra ho an'ny Tompo. Ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fahaizana mandresy lahatra. Noho izany dia hoentintsika mambavaka mba ho fiainantsika izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mivavaka ary isika. Tompo, omeo anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ary ny hahay handresy lahatra mba hahazoanay olona babonao ry Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao no fanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.